Kandida 7,707 no hovidinina amin'ireo komina 5,7 manirana ny Madagasikara. Io ny taremarika ofisialy farany avy etsy amin'ny Senit taorian'ny Fivorimbe izay nataon'izy ireo androany ho an'Antananarivo. Kandida 7 no voatana ary tsy voaray Rajaonandry Anjaka avy ao amin'ny Otrikafo. Samy nanana ny fanazavana na ny OVEC na ny kandida izay natsiaro na ilika. Maromaro ny antotantaratasy tsy feno dia mbola ezaka zany izy hitondra zay tarain'izay eo anatin'ny Senit satria ny ato aminay aloha dia efa vita ny démarche efa namoaka ny liste officielle zay dia hitondra izy ezaka izy hitondra zay tarain'izay eny amin'ny Senit sy hitondra an'ireo antotantaratasy famenon'ireo ka raha mahavita an'izay moa izy ao anatin'ny 720 ora dia hanome baiko ny Senit hoe na feno an'le navita nanarina an'le antotantaratasy izy dia mety hiverina ao anatin'ny azakazaka any zany hoe ho atovany amin'ny liste ity ny anan'ny antoko Otrikafo zany. Tsisy olana ny caution fa manana vola zay afanentina tany amin'ny trésor mihitsy le izy omaly androany kanefa tsy nindraisiny satria misy taratasin'ny administration tsy tena lamina dia tsy afaka nandray ny trésor public fa iny zany tsisy olana amin'ny lafin'ny caution. Tafiditra hifaninana avokoa araka izany ireo kandida heverina fa lehibe efa mandeha ny fifaneraserana amin'ny vahoaka ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny sasany any am-piangonana, ny hafa eny am-pijerena baolina, ny hafa any ambany tanàna, tsy mijanona amin'ny fifaneraserana amin'ny mponina kosa. Ny antoko ny fitondram-panjakana fa efa miroso amin'ny fizarana t-shirt misy ny logo na ny sary famantarana izay ho hita any anatin'ny beleta tokana. Raha mandritra ny fampielezan-kevitra ihany no nahitana izany fomba izany teo aloha, lasa aloha ity antoko ny filoham-pirenena ity ankehitriny. Nahita maso izany ny filohan'ny Repoblika androany teny Sabotsy Namehana nandritra ny fotoana izay nitokanany tetezana. Maro no nametra-panontaniana androany hoe ahoana ny fomba hiantohana ny fitovian'ny chance na ny erijika ny kandida amin'izao zava-misy izao, toy ny efa nametraka tsindriankolaka sahady fa raha tsy mifidy ny kandida-mpanjakana dia tsy azo fotodrafitra saintsony. Ho andro antoko miezaka ny mijanona eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna sy manaja ny fitsipitaloha kosa mijanona eo amin'ny fifanakalozan-kevitra, ny fifanakalozana traikefa ary ny fanofanana ireo kandida sy ny delegen'ny kandida sy ireo mpanara-maso eny amin'ny bureau-ny fandatsaham-bato aloha no atao ankehitriny. Tsy mbola manomboka ny fampielezan-kevitra. Isan'izany ireo kandida malagasy miara-miainga izay niofana sy niona tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Soanirana androany. Raha ny olana teo amin'ny fanomanana ny taratasy aloha dia tena betsaka dia betsaka. Ary sakatsakana moa dia misy ihany teny nefa ny fiara-miasa teo amin'ny anina rehetrarehetra sy ny mpikambana rehetrarehetra teo amin'ny MMM dia tafita soamantsara ny fametrahana ny kandidatura. Le fasarotana teo ihany fa ny fahavononanay asa sy ny fahavononanay hanondrotra n'le commune misy anay izay le nalatsaka ao anaty fampitena tokoa, izay ny tena conviction mitondra anay hanao anti-communal ity. Misy zany nefa mihazakazaka makatombony amin'ny makandida-mpanjakana zala dia mihazakazaka zala makatombony mampiasa ny fahifam-panjakana zany zala hoe zala kandida fa anatin'ny izy izay nefa tsy atao tsy mampitahotra zany zay fa ohatran'ny zahatra resahana fa satria raha mahita satria zahatra tena marina tsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna zany kanefa tsy vitsina mihevitra antsika anatin'ny izy fa vahoaka ny tsara mihitsy na fa tsy fakana tombony ataony zalany tokony alany azy na tsy alany any tena. Ny zava-misy ankehitriny izay mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe filohan'ny HVM sa filohan'ny malagasy rehetra ny filoha Rajaonarimampianina. Na eo aza nefa izany rehetra izany, nilaza ny fahavononany hatrany ireo kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Ity antoko ity izay manana kandida ben'ny tanàna mahery ny 400 manerana ny nosy. Ny filoha nasionaly antoko androany no nitarika ny fionan'izy ireo izay nampatsiahy ny fanarahan-dalàna sy ny fahamalinany rehetra mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana. Efa manomboka ary ny sesy tato ato ny fitokanana fotodrafitrasa sy ny fisehoana imasom-bahoaka ataon'ny filoham-pirenena eny amin'ireo toerana misy kandida ny antoko HVM. Miaraka amin'izay ihany koa ny fizarana t-shirt misy ny sary famantarana ity antoko mpanjakana ity. Vao omaly ohatra no nahitana izany tranga izany teny amin'ny komina ny Sabotsy Namehana. Maro ihany koa ireo toerana mbola nahitana izany androany. Hatreto anefa raha nambarany Senit mbola tsy misy lalàna mifehy izay vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izay. Tsy vita nefa lany daty ny Senit fa mbola tsy
tsy nahavita ny asany ihany koa raha nambara ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga androany. Zay efa hatringelana efa niteny hoe efa tsy ara-dalàna rehefa tsy tokony asa tsony io senity io. Mbola manohy ihany moa izy hatramin'izao dia hitantsika tsara zany samy matsapitsika efa ratsy ny fanomanana ny fifidianana ary tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Somary gaga ary zay tamin'ny farany teo maheno senity amin'ny lazany hoe tsy misy ny lalàna mikasika ny pré-campagne fa betsaka ireo zavatra tokony ahitana fitsipika mikasika an'izay pré-campagne zay. Fa inona zany nataon'io senity io nandritra n'izay taona mipetrahany teo zay tsy nanao nitondra volavolan-dalàna na nitondra hevitra tany amin'ny gouvernement hanatsarana an'izany. Ankilan'izay mbola tsy misy ihany koa ny lalàna momba ny famatsim-bola ny antoko politika, mbola tsy vonina amin'izany ny eo anivon'ny ministerany atitany raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly nyity ministerany atitany ity. Io lalàna io dia milaza fa mbola tsy misy famerana aloha, mbola misy famerana aloha zany ny atao hoe tetim-bola ny antoko politika hiatrehany asa mandavanandro izay ataony. Na izany naty izany kosa dia voararan'ny lalàna ny ataontsika hoe famatsiany société d'État dia eo ihany koa ny société privée ary ny fampiasana vola azo avy amin'ny ataontsika hoe famitsim-bola zany dia raharan'io lalàna io ny fampiasana ny antoko politika azy. Tsy fahavononana avy amin'ny fahefanam-panantanteraka no tsy mampipetraka ireo lalàna rehetra ireo hiatrany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Herintaona mahery ny ijoroan'ny fitondrana ankehitriny, mbola tsy nahavita nandrafitra ireo lalàna ilaina amin'ny fifidianana izy ireo. Ary tsy nanam-potoana izy nandiniana azy. Ay ve mila fotoana fandiniana reny lalàna reny. Ary maninona ny gouvernement rehefa mandefa lalàna no andro andro alohan'ny fidianana azy dia terena tsy maintsy lany izy fa tsy mena fotoana andiniana azy ny solombavambahoaka. Zany hoe manao pitaribato filambava zany ny gouvernement fa rehefa zavatra mamaky azy dia tsy mila diniana fa lanina ambongadiny amin'izao. Na famatsim-bolan'ny antoko politika na ny resaka lalalam-pifidianana zay tokony nasipanitsiny. Misy zavatra be da be mba hatonavana amin'ny tena hoe fanjakana tsara tatana fa tsy kabary zany fanjakana tsara tatana zany fa mpiarina mifakana fepetra mazava fa androany aloha dia resaka kabary fotsiny ny hoe fanjakana tsara tatana. Kajy politika mialova izao fahabangany eo amin'ny resaka lalàna izao vokany afaka manao izay tiany atao ireo antoko matanjaka sy ireo antoko manambola. Tsy misy fanarahamaso ihany koa ny momba ny vola ampiasain'ireo antoko politika mandritra ny fampielezan-kevitra. Efa hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka no tsy nisy izay fanarahamaso izay. Azo antoka arak'izany fa nitobaka ny vola tsy fantampiaviana. Noho izay fahabangany lalàna izay tsy afa manoatra ny samifinina raha nambara ny tale jeneraliny. Tokony samy manana compte bancaire daholo zay ao anatin'ny 2012 011 ça 2011 012 izy tsy tadidiko tsara ao misy zany hoe les partis ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dia ao anatin'ny compte bancaire zany tokony mihodina daholo tout ce qui est financement de la campagne, financement des activités du parti. Dia ny comble ao anatin'ny texte io anefa tsisy disposition pénale. Zany hoe tsisy fanasaziana. Dia rehefa tsisy fanasaziana dia izany ianao aneo. Mipetraka araka izany iay eo amin'ny mpanara-baovao vonina ny anatanteraka fifidianana madio ve ny mpitondra fanjakana mijoro ankehitriny. Ny zava-misy rehetra hatreto izay manamafy ny filazana fa tsy mbola vonina hiatrika fifidianana ny antoko ny mpitondra ka mitady izay hevitra rehetra anamafisana ny fitondrana aloha na dia andikana ny lalàna velona aza izany. Ato anatiny tsy fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera-pirenena ity no andalodiniany ny Tsimbazaza ilalana momba ny fananganana ny fitsarana manokana momba ny Rara Andramena hono ministry ny fitsarana androany Flo iray mpanolo-tsaina roa ary aseseur teknisiana avy amin'ny ministerany tontolo iainana no andrafitra ity fitsarana manokana ity izany hoe tsy misy afa-tsy ireo avy amin'ny fahefanam-panatanteraka ihany tsy misy fiarahamonim-pirenena tsy manana fironana ahoana no azo natoko fa tsy hitanila izay fitsarana mijoro eo amin'ny fandiniany ireo raharaha toy
haingeny aminy. Misy dingana maromaro lalovan'ny raharaha raisin'io fitsarana manokana io, hoy ny ministry ny fitsarana. Maintsy ampandalovina instruction ny fanaovana azy ny fikirakirana azy dia ny instruction zany tsy mpitsara anankiray fa natao chambre koa la izy dia mpitsara anankitelo zany no mandrafitra ny instruction izay zany momba ny raharaha bois de rose iny. Raha tsy ahivina tao anatin'ny efa-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity, tsy latsaky ny 400 taonina isan'andro ny andraimena miondrana antsokosoko tao amin'ny faritra Nalanjorofo nefa tsy nisy fanarahana mikasika izany. Toy ihany koa ireo samy sinoa miisa 2 ny fanenjehana teto amintsika ary efa nilazana fa hanaovana fifanarahana amin'ireo firenena hafa ny fanenjehana azy nefa tsy hita ihany koa hatramin'izao izay marina. Vao ny farany volana aprily teo no nahatratrarana andramena 3 kontenera tany Chine saingy efa lafo voafantatra. Tsy mbola ray ihany koa ny momba ny toean'ny fanajadiana momba ilay voalaza fa zanaka tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena voatana tany Thaïlande noho ny resaka andramena. Hatreto, roa ihany raha efa vonona omena ity fitsarana manokana ity raha ny nambara ny tale jeneraly ny Bianco androany. Le izy moa zany tsy hoe tsy maintsy nitazominy fa niverina kosa fa rariny raha toka isy io fitsarana manokana io izay heverina fa amoaka vokatra tsaratsara kokoa matona apetraka noho n'le rafitra teo aloha ka raha tiatsika zany nahazo vokatra tsaratsara kokoa dia niverinay fa rariny raha toka endrasana an'izay ilay dossier sy eo ampelantananay mba afapo bebe kokoa zany ny vokatra azo amin'ilay fitsarana vaovao. Tsy fantatra aloha izany hoe iza amin'ireo raharaha nalaza teto amin'ny firenena ireto efa eo ampelantanan'ny Bianco ireto. Fanontaniana mipetraka ihany koa no hoe tsy maintsy miandry ity fitsarana manokana ity ve ny Bianco vao afaka nanolotra ireo antota taratasy ireo. Mafy ny sazy ho an'izay tratra hoy ny Prime Ministre. Misy fanentanana tsy maintsy atao mba tsy ho voafitaka ny olona fa reo anatin'io zany ny manapaka hazo anankiray fotsiny dia 10 taona hatranomaizina. Ary ny olona izay mampanao an'izay dia 20 taona hatranomaizina. Tsy vao izao nisy ny fikasana hanangana rafitra isahana raharaha goavana tahaka izao saingy eo amin'ny fanatanterahana trano no olana. Ohatra ny fitsarana ambony na ny HCJ saingy hatreto tsy mbola tomombana izany. Mbola mampiahiany maro ihany koa ny fahaleovantena n'ity fitsarana ity raha ny farafiny sy ny fitsabahan'ny fahefanam-panatanteraka ao aminy. Andrasana indray izay ho avoaka n'ity fitsarana manokana ity. Ny fanjakana no mitady ny vola andoavana ny karaha mampiasa ny ary Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana tamin'ny herinandro lasiny. Mondial sy ny FMI hoe tsy azo atao tsony ane ny subvention tsy nieno an'izany ny ministera satria mamelona fianakaviana maro ny armady fiandriana pirenena io araka ny voalaza ambienombieny fierté nationale io ka tsy azo ny ministera atao mihitsy no mamela azy ho bankrovitra moa fitenena azy hoe ho fahita. Tsy mahalony karaha mampiasa itsony ve izany eo anivony ny kompania. Tsy mbola tonga ao amin'ny kitapom-bola ny ary Madagasikara ve izany ny vidin'ireo fiaramanidina ATR miisa 3 voalaza fa naverina namity tamin'ny Elix 77 Limited. Rehefa namidin'ny ireo izay namarotra azy dia namidiny amin'ny vidiny 13 millions de dollars. Rehefa avy eo io vola io niverenany nofaina indray le ATR anankitelo izay efa ny ary Madagasikara. Vidiny anankiroa le 72 500 dia nofaina 95 000 dollars. Vidy le ATR 42 500 nofaina 85 000 dollars. Ary ny vidy le ATR 60 niofany, azafady niofany dia le ATR 72 600 498 000 dollars isan'isany. Ankehitriny nefany izany ATR 72 600 le vao nofaina azo ny ary Madagasikara tsy mahazaka mihoatra koa no le ATR 72 500 nefany niofany avy roa eny mihoatra le ATR 72. Tahaka izany ny vola mihodina ao amin'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Raha ny lojika, tokony hanambola izany ny Air Madagasikara noho ny fivarotany ireo ATR efa fanana ny kompania ireo. Ireo ATR 72 600 vaovao raha teo fantatra fa tsy avy hatrany dia vidiana vola fa mbola hofaina mandra-pahalohany ny vidiny, izany hoe tsy nahamoana bolongambola be avy hatrany. Maro loatra ny ministera arabola eo anivon'ity kompania nasionaly ity ka mahatonga ny ihany ny syndicat mpiasa sy ny mpanara-baovao amin'ny fisian'ny fanodikodoana-bola avo lenta
enta eo anivon'ny kampania tsy ho voaraha teo ny fandrenesana izany. Lalatany ampolony kilometatra mampitoy komina 10 eo ny namboarina mba ho azo ampiasaina tamin'ny tsy volana Mey ity teny Avaradrano sy ny komina manodidina eny. Fa marina ny fangatahan'ny tantsaha-mpamokatra sy ny fitarainan'izy ireo noho tsy fahafahany mamoaka ny vokatra ara-potoana no antony hetsika manokana nataony antoko malagasy miara-miainga ka nandefasana fitaovana mavesatra nanamboarana ny lalana mba ho azo ampiasaina maharitra amin'izao fotoana ny mahitany izao izay fotoam-piasan'ny tantsaha. Tany amin'ny taona 2024 no nisy ny fanamboarana lehibe farany ity lalana ity izay mampitohy any Akadinandriny, Tsiafa, Karion, Araribiny, Ambatomanga, Anjeva, Masindray izay ahafahana mivoaka ny Ambomanambola, Ankadindratomby ihany koa. Manazava mahazava-dehibe izany ny filohan'ny fokotany sy ny mponina mampiasa izany lalana izany. Ny amin'izao aloha dia hita fa hoe mahafinaritra mihitsy satria tsy tombontsoa indray andro zany fa tena tombontsoa ho amin'ny Noela mihitsy zao fahavitany lalana zao ka dia indrindra fa eto fanaovana fararano moa zao dia tena hita hoe finaritra mihitsy mandeha amin'ny arabe. Teo alohaloha zao zay dia saika voafetra mihitsy ny toerana andehanana ny ipetrahan'ny sarety satria ratsy dia ratsy ny lalana. Ankehitriny zay dia tena tonga any amin'izay ilana azy mihitsy ny sarety dia atao hoe lo tonga tanimbary raha moroka arabe zany tanimbary. Tena ilaina mahitsy satria mba misy fandrosoana ho anay amin'ny tanàna. Zany hoe ny ty lalana ty zany raha tena marina zany dia tonga teo amin'ny 2001 teo zany mba nisy fanamboarana ty lalana ty dia makasitraka be zay satria vita tsara tarehy be zany lalana zany amin'izao dia efa mba faly be zany zay ety fokotany. Mitondra inona ho anareo zao fahavitan'ny lalana zao? Zao fahavitan'ny lalana zao dia hitondra fampandrosoana ho an'ny anay ety ambanivohitra tompoko ny famokarana. Arak'izany lalana efa ratsy nefa iankinan'ny fiainan'ny tantsahan'alina ety Avaradrano sy ny manodidina no namboarina teto. Maika ny fanamboarana araka ny fitarainan'ny tantsaha avy ety an-toerana ary nampitohana ny fiarikarena ety an-toerana ny tsy fahavitan'izany indrindra tao anatin'ny roa taona farany izay tsy nisy fikojakojana izany intsony na dia fikojakojana madinika aza noho ny tsy fahatongavan'ny fanampinan'ireo komina ireo ara-potoana avy amin'ny fanjakana. Tetezana fiampitana, fanasana lamba, pompin-drano, lalakely sy ny maro hafa. Misa 477 ny asa vita manerana ny fokotany 770 ao anatin'ny komina mesa 20 nandritra ny tetikasa lalakely andiany voalohany. Fanamaevanana ny fitohanan'ny fiara, fanadiovana ny tanàna ary fametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ny tanjona. Tratra ny tanjona, voavaly ny etaetan'ny mponina, ohatra iray ny ety amin'ny fokotany Anosizato. Ny tombony ho anay le fahavitanan'le lalakely ohatr'izao zany madio ny tanàna dia ny lakan-drano ary rehefa avy zany ny orana dia afaka mikoriana tsara ny rano sady tsy maloto. Fadiovana dia mba mandeha tsara ny rano rehefa voadio. Raha tsy hivina, tetikasan'ny volavolain'ny fiadidinan'ny prematora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany tamin'ny taona 1.4 sy 2.4 ity tetikasa ity ary nahazoana famatsim-bola avy amin'ny AFD. Noho ny vokatra sy ny fahombiazan'ny fitantanana ny famatsim-bola azo, efa mialana indray ny tetikasa lalakely andiany faharoa. Isan'ny maniry azo ity tetikasa ity ny eto amin'ny fokotany Manaritsy Atsinanana. Tetezana fiampitana miisa 3 sy lalakely mirefy 509 metatra no nanaovana fangatahana. Etaetanay dia efa fanirianatry ny ela mba hanaovana lalana tetỳ aminay satria tena mahatsiaro mihitsy ny anaty faritra iva raha vavy ny orana dia difitra ny rano fotaka ny tsara dia tombony ho anay amin'izay koa nefa mihatsara aloha ny tanàna mazava ho azy miamadio. Tsy vitan'izay fa tsy izay rery mahazo tombony fa izay rehetra mandalo satria izany ety aminay dia lalandreo olona mandeha miasa ny ministera indrindraindrindra eo Anosy. Tetikasa miainga amin'ny fitsinjaram-pahefana avy any fotony ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra eto amintsika ny tetikasa lalakely. Isan'izany ny fampiasana sy ny fanorenana fotodrafitrasa eny anivony sehatra tsirairay avy araka ny filan'ny mponina. Raha tsy hivina, ny AFD na ny Agence Française de Développement no namatsy vola ny tetikasa. Taratry ny fampandrosoana izany no ny tompona andraikitra eny anivon'ny fokotany. Manova ny toe-tsain'ny vahoaka ny mahita ny fahatsarana eo aminy. Mahomby aloha le tetikasa lalakely. Za tena manao an'izay satria manova ny toe-tsain'ny vahoaka ny fahatsarana hitany iainana.
zay aloha tena tsapanay hoe manova kokoa ny toetsain'ny vahoaka ny fahatsarana iaina lasa matandritandrina kokoa izy amin'ny fahadiovana ohatran'izay. Vola mitetina 5 no azo amin'ny AFD anatanterana ny tetikasa lalakely andehan'ny faharoa. Na tenena azy anisan'ny fokontany azo ity lalakely 2 ity dia ahatratra 870 ny fotodrafitrasa orina. Andrasan'ny mponina ny hoe ho tsara tatana tahaka ny tetikasa lalakely voalohany ve ity faharoa ity. Ahazona antoka ny tohizan'ny fiaraha-miasa toy izao amin'ny mpamady vola, ahazona antoka ny fitohizan'ny fahatelo noho ny famaroany ny fokontany mila izany eto Madagasikara. Milamindamindra-tsy ny anivato sy ny manodidina ny fahasivy ny volana Melasa teo no nisiny ny tranga famonoana olona amin'ny boaron farany teny Ivato raha toa efa nanomboka ny 17 ny volana Marsy izany araka ny vaovao ofisialy. Fototra zay hoe rehefa amin'ny ariva dia tranga be andianana ateo abevoka boaron ny kapohandrara ilay izy dia aririny eny fotsiny. Nanomboka tamin'lato zay fa tsy dia naheno eny intsony. Efa mampiororo-sain'ny vahoaka zany le izy aty an-tanàna aloha sy fotoana ny ambanivohitra taorian'izay ho any lamina aloha. Voamaly kosa tamin'ny faritra fa no nisan'ny laza fa voadarika. Vokatra izany nietsika ny mponina manodidina ny 20 isaky ny quartier 7 eny Ivato nanomboka ny amin'ny tanàna ny Ivato sy ny manodidina efa eo herinandro izao. Raha ny fantatra, lehilahy maintimainty fohifohy ary be vatana izay hatrano no voalazan'ireo olona voany no manao ity kapokapoaron ity. Olona iray kosa ny voasambotra ny asabotsy teo teny Andraondry kely, raha nambalan'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny Zandarmaria eny Ivato. Na izany aza, ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana no antony tsy ahatratrariny ireo olona sasany raha ny fanazavana azo. Hafa amin'ny resaka hoe fikapohana na hoe fahafatesan'olona fa ny vaovao tamin'ny sabotsy farivariva iny dia nisy olona anankiray lehilahy izy io atao hoe ny odiody tsy dia fantatra mazava teny amin'ny quartier ny Andraondry kely eny amin'ny fokontany Ivato aéroport. Rehefa nisy zany zay zavatra zay dia natao ny fanadihadiana lalina dia natao ny ankety izay olona afaka nanazava zany dia natolotra ny fampanohavana omaly io rangahy io dia voatazona vonjomaika ny Tanimora. Hatreto raha ny statistika ny Zandarmaria ny toerana olona 5 no naratra vokatra ity veliko ba ity. Ray ny 17 ny volana Mars, ray ny 4 ny volana May, roa ny 9 ny volana May, ray kosa ny 7 ny volana Melasa teo, ary roa kosa no maty, ray ny 7 ny volana Aprily, ary ray ny 12 ny volana Aprily ihany koa.